avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafy orina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra ny vaovao. Manana anjara asa lehibe amin'izao fanorenana na ireo fondation amin'ny lafiny biokarena izao ny sehatra tsy miankina izay mifameno sy miara-miasa amin'ireo mpamady vola sy mpiara-miombonantoka. Misaotsy kelikely indrindra amin'izao fotoana noran'izao ny tsy fanajana ny fenitra samihafa tamin'ny fanamboarana ny lalambe mikodana io izay notokanana efa-bolana lasa izay ny ampahany 7 kilometatra ka izao ahitana fahasimban'izao. Nandefa taratasy ho an'ny foloan'ny antenimieram-pirenena ministry ny angovo sy ny akoranafo, taratasy fangatahana fanokafana enquête parlementaire atao eo anivon'ny orinasa Jirama. Nahitana fatina tovovavy novonoina tamin'ny fomba feno abibiny, natao tao ambany fandriana tamin'ny tokantrano iray tao Ambohimandamina Mahajanga omaly tokony tamin'ny enora sasany ariva. Maresaka iraisam-pirenena mitony fifandonana amin'ny sistany mampifandray any Thaïlande sy Cambodge amin'izao fotoana izao, mitony fanafiana n'abakabaka sy ny daroka bomba ka olona 7 farafahakeliny ireo maty hatramin'ny fiatombohan'ny herinandro ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vao indray eto amin'ny fihitalavitra kolo fa tenina ny araba tomboky lasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Manana anjara asa lehibe amin'izao fanorenana na ireo fondation amin'ny lafiny toekarena izao sehatra tsy miankina izay mifameno sy miara-miasa amin'ny mpamady vola sy ny mpiara-miombonantoka. Isan'izany ny fitadiavana vahaolana enitra sy fomba fiasa mahomby mikasika ny APE na ny accord de partenariat économique izay hosoniavina tsy ho ela ho ny masovoan'ny vondrona Europeanina matoa andatsoratra. Nandritra ny table ronde économique andian'ny fahavalo no tanterahana androany nanamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara ny vondrona Europeanina ary nanamafy fa anatin'ny fampiresahana amin'izay fiara-miasa ho an'ny fifanarahana ara-toekarena na ny APE accord de partenariat économique ny roa tonta. Nandritra ny fiaonana teo amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny maso ivony vondrona Europeanina monina sy miasa ito Madagasikara ny 15 volana novambra lasa teo raha tsy hivina no efa navohitra fa ho tadiavina ny vahaolana entitra. Apetraka ihany koa ny fomba fiasa mahomby anatanterahana izany ao anatin'ny fotoana voafetra. Ny vondrona Europeanina dia isan'ny lohalaharana amin'ny mpiara-miombonantoka ara-barotra amin'ny Madagasikara satria mandray ny ray apahatelo ny fanondranana avy eto amintsika, mameno ny 20% ny varotra amin'ny ankapobeny ary mihoatry ny 1 miliara euro ny sanda ny fifanakalozany eo amin'ny roa tonta. Mameno ny 7% ny fampiasam-bola mivantana eto Madagasikara ihany koa ny vondrona Europeanina ary olona mivantana mihoatry ny 7 sy ray alina sy ray hetsy amin'ireo orinasa Europeanina eto amintsika no mahazo tombotsoa. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny fifanarahana hoy ny maso ivony vondrona Europeanina ary antenaina fa iroso amin'ny fanaovan-tsonia amin'ny herinandro avy. Tsy ho amin'ireo vokatra azo tsifaina ihany ny fifanarahana fa eo ihany koa ny tolotra na ny servisy sy ny fampiasam-bola ahafahana manatsara sy manitatra ny toekarena malagasy eo amin'ny sehatra ny varotra izany raha ny fanazavany. Amin'ny ankapobeny mifototra amin'ny famatsiam-bola sy fanohanana ireo tetikasa goavana amin'ny fampandrosoana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina raha tsy ilaza afa-tsy ny rano, herinaratra, fidiovana,
fambolena, indostria ary indrindra ihany koa fanamafisana ny fifanarahana ara-barotra na ilay antsoina hoe APE sy ny fanohanana ny fitantanana tsara ary ny fifidianana mangarahara. Tafiditra anatin'ny fitakiana ny fanavaozana sy ny fanovana no takitsika teto Madagasikara avokoa ireo satria raha iresaka famahana ny olona ny herinaratra sy ny rano sika dia misy ny tetikasa toy ny Jirama Waterfree. Raha ny fanadiovana dia misy ny tetikasa fidiovana eto Antananarivo sy Toamasina. Raha ny sehatry ny fambolena sy ny indostria dia misy ny ODOF sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary ny fanohanana ireo kooperativa. Eny amin'ny université ny sehatry ny fampianarana ka hita ao anatin'izany ny fanamafisana ny fotodrafitrasa. Ho an'ny APE na ny accord de partenariat économique manokana dia ahitana ny fampirarahana ho fametrahana izany miaraka amin'ny vondrona Europeanina sy ny firenena ao amin'ny SADC ary ny vondrom-pirenen'ny Afrika Atsinanana sy Atsimo na ny AFOA, misy any Madagasikara, Maurice, Seychelles, Zimbabwe ary La Réunion. Apetraka eo amin'ny vondrona Europeanina sy ny AFOA io APE io satria tsy mbola nahazoana vokatra treto ireo fampirarahana miisa 520. Antony nanamafisana fa hitadiavana vahaolana entitra sy fomba fiasa mahomby. Raha ireo rehetra ireo no jerena, goavana ny tombontsoa azon'ny Madagasikara manoloana ny fiarah-miasa amin'ny vondrona Europeanina. Manana anjara asa lehibe amin'izany, indrindra amin'izao fanorenana na refondation amin'ny lafiny toe-karena izao, ny sehatra tsy miankana izay mifameno sy miarah-miasa amin'ireo mpamatsy vola. Matoan-datsoratra izay fa miseho sy mipoitra tsikelikely indrindra amin'izao fotoana norana izao ny tsy fanajanany fenitra tamin'ny fanamboarana ny lalambe Amogodana ity faran'izay tsy ahivana fanotokana na efa bolana lasa izay ny ampahany 20 kilometatra ka izao ahitana fahasimban izao raha ny tsikaritra teny an-toerana nandritra ny fanadidinana tao. Tsy azo Soarvelo. Efa bolana ty aoriny nitokanana ny 20 kilometatra tamin'ny lalambe Amogodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Mitohatra ny fitarainana ataon'ireo mponina manodidina ny tetikasa izay ka tototry ny tany sy fasika indray ny ampany amin'ireo sisa tavela tamin'ny tanimbary voakasiky ny tetikasa vao nanomboka ny rotsaka ny orana. Tamin'itony izao tanàna ny dantolony tamin'itony izao dia tony tena fivelomana eto izany. Dia avy eo moa izany totsa ilay izy dia tsy hita intsony izay porse tsy maintsy miaina amin'izao e. Izany zao raha ny tena ndraindrainy any tokony mbo kisaka kely ilay tany izany. Azo lazaina simba ihany ny fiainana etan-tsaha satria izay tsy afaka mamboly intsony satria tototra ny tamboly, tambary tototra ihany koa. Ny andrasanay amin'izany izao dia ahilika ny tany mbo ahafahana hivelona indray aloha mandritra ny taona. Efa natsikafony teknisian'ny asa vaventy nanaovana fanadihadiana ary nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao efa bolana lasa izay ireo fenitra maro tsy voahaza amin'ity autoroute 20 kilometatra notokanany Andry Rajoelina ity. Miseho ary miariary izany ankehitriny sy mba sy miotsaka tsikelikely ny sisin-dalana vao manomboka mirotsaka ny sese sy ny orana raha ny hita eny an-toerana. Volan'olana iny tsy mifanaraka amin'ny teti-bediny ny vokatra azo ho ny filohan'ny antoko kintana manoloana izany. Io moa zany efa débat be teto nanaovana ny autoroute io sy voatery sisy na ny étude environnementale na étude de sol sisy tamin'io fa tonga dia akamena fotsiny hoe ana autoroute izay ny nahavoan'ny président Andry Rajoelina. Izy sy autoroute aloha na fizerevana anazy sotan'io ny autoroute satria na ny goudron manify kely ohatran'izao ny tany natota teo fotsiny tonga dia goudron ty ambony aty mbola malemy le tany eo ambany tonga dia efa ny goudron ataonao autoroute an-dafina be dia be ny étude atao zao ny vokany vetivety efa simba mbola tsy nampiasaina koa reny dia efa simba mbola tsy nampiasaina autoroute dia efa simba ka vola lany fotsiny zany mitobana ireo fitarainana hatramin'izay mikasika ity tetikasa 20 kilometatra ity hoy ny minisitry ny asa vaventy rehefa nanao fijidiana voalohany teny an-toerana na ny lafin'ny fanorenana ireo vidin'ny tany voakasiky ny tetikasa na ny momba ny fanajanana ny fenitra ara-teknika sy tontolo iainana ary ny ara-tsosialy. Hita ary ankehitriny fa dia tena nisy tokoa ny tsy fanajana indrindraindrindra ny tontolo iainana tamin'ny fanantanterahany asa izay no anomezana toromarika ny orinasa mba hiara ifampidinika hatrany amin'ny teknisianina avy ao ministera ny asa vaventy ary andray fanapa-kevitra iraisana amin'ny fanatanterahana ny asa na ara-teknika izany na ara-tontolo iainana. Misy ny protocole d'accord ny fanarahana amin'ny anatanterahana ny asa. Izany ary dia
efa niverina ny asa ety an-toerana ny orinasa izay manateraka ny asa amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ny fiatrehana ny fahatongavany fotoanany orana izao dia tsy maintsy arovana daholo ny asa efa vita rehetra mba hialana amin'ny fanapotena lehibe. Miantsotroka ny fanarenana ny avy eo anivony fiadidina ny fanavozana amin'ity tetika salalambe migodana ity raha toka tokony ho asa fanohizana no atao nasiana fanavozana araka izany fomba fiasa amin'ity tetika asa ity. Nisy ny fifanarana vaovao nataony ministerany asa vaventy sy ny orinasa mandray an-tanana ny fanohizana sy fanarenana ny asa eny an-toerana, arenina ny lesoka sy tandrametaka ary hojerena ny fomba hiahiana ireo mponina voakasika raha ny fanazavany ministra Atrany. Fa vokatra azo tsapain-tanana hanorenana rafitra vaovao hoentina manarina ny firenena no andrasana amin'ny fokoanan-doha-pirenena ho ny faneho-kevitra ireo nandray anjara tamin'ny fanokafana ofisiala ny fokoanan-doha-pirenena omaly. Fanavaozana hitondra fampandrosoana maritra no mila himasona raha ny faneho-kevitra nentin'izy ireo. Rina fitiavana. Ny fanesesy ny faneho-kevitra tao aorian'ny fanokafana ny fokoanan-doha-pirenena omaly. Misy ny mankasitraka ny anoizana izany izay dingana iray ahafahana miroso amin'ny fanavaozana. Ao ihany koa nefa ny mitondra fanakianana, fitsekerana, manoloana ny lesoka sy ny tsy mety hitan'izy ireo. Mbola adihevitra ifandrohitana ny momba ny fitarian'ny FFKM ity fokoanan-doha ity ary ny andraikitry ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay. Ho an'ny faneho-kevitry ny tanora, fandraisana andraikitra no ilaina ka tokony hitondra ny traikefany sy ny fahaiza-manao ny tanora malagasy amin'izao fanatanterahana ny fokoanan-doha-pirenena izao. Tokony miray saina zany dia miray hevitra ny tanora. Zao misy tanora zany zao manaiky dia misy tsy manaiky. Dia iny zany no tinenako ny tanora hoe jereo tsara koa zany le action miseho vao maneho hevitrintsika fa sy tonga dia miteniteny foana fotsiny tsika zany. Dia miantso ny tanora zany aloha mba tsy hoe hikorotana tsony fa andreo zany tsika mba hilamina amin'izay mba ahafahantsika miroso amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara zany. Fa anisany dingana lehibe izao fanokafana izao fa hojerena ny fanatanterahana hoe tena arakaraka ilay matimatesina teny an-kianja sy ilay tena fanovandravitra tena ilain'ny tanora sy ny tolomana teny an-kianja ve ny zavatra andeha satria vao manomboka aloha zany izao dia misy fanantenana ihany ilay kabary rehetrarehetra izay nandeha teo fa ny fanatanterahana azy no hoe mety ho ahoana. Miainga ny fotony ny fanovana, takina noho izany ny fanomezana sehatra ny vahoaka malagasy, vonina iady ho an'ny tombontsoan'ny firenena, ho fanatratrarina ny fanavaozana, himasona ankehitreny. Ny fahitako azy aloha raha mijery an'ireny filoham-piangonana anankefatra ao anatin'ny FFKM olona efa manana ny traikefa ireny ary manana ny fahaiza-manao ihany koa, ny fahaiza-mitarika indrindra ka tsy hitako inona ny antony tsy hahatanterahany ny fitaritana an'ity fokoanan-doha-pirenena ity. Fa vita io ary vita satria araky ny toromarika teo koa sy ny fampirizarana teo dia tsy an'ny FFKM fa mitarika fotsiny FFKM fa ny malagasy rehetra ka tsisy olana vitan'ny FFKM eo. Tsy ekena kosa ny teti-dratsy politika mbola mamotika indray ny firenena manoloana izao fisokafana ho an'ny herivelona rehetra anatin'ny fokoanan-doha-pirenena ity. Fanavaozana sy fanovana ny tanjona amin'izao dindiky ny samy malagasy izao hametrahana rafitra vaovao sy lalam-panorenana vaovao. Ary eto aho dia miteny ho an'ny reo mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena ty. Mahatoa nareo nahonga ny vahoaka tamin'ny fitantanana ny firenena dia misy dikany zany. Ka tsy tokony ho avy aminareo koa no hisiany fanafitohinana na fisakasakana na maro samihafa fa fanomezan-tanana hanavitra n'ity firenena ty zany no imbasoantsika zao. Tsy ahivona fanomboana ny omaly teny vato fa ito mandritra ny volana maromaro ny etsika fakan-kevitra miainga eny anivony ny fokotany afaka mandray anjara sy mitondra ny soso-keviny avy ny tsiraray tsy ho tandrametaka na kisarisary tahaka ny nisy teo aloha ny fanovana-petraka fa fanavaozana maritra ho fanasoavana ny firenena raha ny faneho-kevitra trany. Nandefa taratasy ho an'ny filohany anteny mera-pirenena ministry ny angofo sy ny akoranafo. Taratasy fangatahana fanokafana enquête parlementaire atao eo anivony orinasa Jirama. Efa eo am-piomanana amin'ny fanatanterahana ny fanadiadiana ny anteny mera-pirenena ho isy teny arandriana solony haiko. Ndo arahantsika ny antsiprian'izay. Fangatahana fanadiadiana parlementaire ahafahana mandinika ny fitantanana araka ny rafitra sy arakasa ao amin'ny orinasa Jirama. Eo ihany koa ny fanadiadiana amin'ny fomba fitantanana ara-bola sy ny fifanarahana
mijery ny fiapetra nanatotosana ireo asa fampiasam-bola sy ny tetika lehibe mamantatra ny fahalemen'ny rafitra ary mamolavola sosikevitra matotra ho any ny fanavaozana sy ny fanarenana ny jirama nambara ny filohany anteny meram-pirenena ary fa efa miomana ny roso amin'ny fanatanterahana izany ny anteny meram-pirenena amin'izao ho fanarenana ity orinasam-panjakana ity indrindra ny resaka fitantanam-bola nandritra ny fitondrana teo aloha ny enquête parlementaire momba ny jirama aza dinona fa ny orinasam-panjakana izy io zony vahoaka malagasy avery koa zony vahoaka malagasy hamatatra ny zavatra nafenina ny tsy ambaratelo rehetra momba n'io orinasa anankiray zay tsy mety miarina io mihitsy ka eto manambara dia fefa ao anatin'ny préparation zahay anao ny enquête parlementaire ny jirama io anao enquête parlementaire ny Air Madagascar de reny volany commune ristourna nomeny orinasa tamin'ny fanjakana teo aloha reny tsy hita daholo reny vola reny de anao enquête parlementaire ny Ambatovy koa zahay hijery zay zavatra zay atoato ankilany tsy ekena itsony ny kolikoly ny fandaniam-bola tsy ara-drariny ary ny fifanarahana manahirana manimba ny tombotson'ny vahoaka hoy ny mpitondra-teny ny gouvernemanta manoloana ity raharaha ity atreto mifantoka tanteraka amin'ny famanany olana ara-teknika ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara andrasan'ny mpanara-baovao sy ny malagasy fa tsy ho afamaina ireo nangalatra tao anatiny ny orinasa jirama rehetra rehefa vita ny fanady adiana izay atao arak'izay indrindra andrasana mba tsy toy ny enquête parlementaire rehetra natao teo anivo ny anteny meram-pirenena makasika ny fanadiadiana zay rosoniny eo anivo ny anteny meram-pirenena mikasika an'izay orinasa-panjakana jirama zay fa natomboka homala ny fandrefesa-tany hafa hobe eo amin'ny nosy sakaty ary toy amin'ireo nosy hafa manodidina ny nosy be efa ela no ny adiana sy ny takina ny zo isitraka tany aory amponina ka izao vao mivala ny fangatahany izy ireo ka itao andriatsilava taoriny ny fandalovan'ny ministra tompona andraikitra tany an-toerana nanomboka omaly alarobe avy hatrany ny fandrefesana tany fahobe tao amin'ny nosy sakaty ary toy amin'ireo nosy hafa manodidina ny nosy be velim-panantenana ny mponina voakasika manantena sahady ny sitraka tany araka ny tokony ho izy navy rojo agnameze tany fa navitany mesira fa ela hoe ny gazindro tsy nety nataondro ke zay zo hitany mahary fanjakaty vony hova tona fagnovoagna fa zay faly amin'ny raha nataondro ary zay matoky koa amin'le raha fa magneva ro edy sisy tany nahazo ro igny notony amin'ny raha nataondro fa tsy zahaiza raiky fa vova donc ja managna ily agnaty Madagasikara aty fa isorana lahary fa zegny nena atao lohake zay faly ankasitrika ary matoky fivoagna marigny ho avy amintsika ty niady jusqu'à tany amin'ny Tananarivo tany tamin'ny presque ty tany sakaty aty nandeha jusqu'à tany amin'ny ministère ary niady tary tamin'ny 13 mai zay mbony tondra igny affichage regny niady resaka sakaty ady be zay nataonay taminazy velim-panantenana tahaka zany ihany koa ny mponina ao am-pasindava nosy be efa ela no nanaovana antsoavo hijerenany marary ny mponina hoy izy ireo ka izao vao nivaly ny fangatahana antaonany maro no nitolomana ny vahoaka ary antaonany maro no nitaky ny zony fa ela ho za ane 90 tany fa nanomboky fiadivanay taninay ty tsary nisy ministra navy teto mba mihana zahay tompo tany ty ampasindava tompofotaka ty fa tsy amiagna olo hafa fa zahay tompo tany gasy efa eto mba amiagna izy faro hoe mba ho afaka koa ma réserve foncière touristique any taninay ty mba hahafahanay misitraka izy tsara ampiadana ary magnategna zahay fa hivaly fangatanay tsy hivinavitrany fa hofoanana ny baia amin'ny fiteo atika ary mijanona ho an'ny fanjakana ny réserve foncière touristique araka ny nambaran'ny ministra nandritry ny fotoana nandalova ny tao nosy be averina amin'ny fokon'olona ihany koa ny tanin'izy ireo amin'ny alalan'ny opération domaniale concentré ODOC izay hovidian'izy ireo amin'ny sarany 5 ariary ny metatra toradro opération domaniale concertée izay lay voaresaka tao anatiny iny fanadiadiana iny
fa miverina nitaky ny fanesorana mben'ny tanàna ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Berevo Ranobe distrikany Mainty Rano iray tamin'ireo fokotany 5 mandrafitra ny commune ihany no nalany io ben'ny tanàna io fa napetraka ho ben'ny tanàna tamin'ny fomba feno amboletra sy ny teritery samihafa raha ny faneho-kevitra nentin'ireo mponina Gaëtan Andriatsilavo. Tsy ekena ny ben'ny tanàna napetraka amboletra hitondra ny tanàna hoy ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Berevo Ranobe distrikany Mainty Rano faritra Melaky. Antony iray tamin'ireo fokotany miisa 5 mandrafitra ny commune ihany no nahazo ny vato. Nanamafy izany ny fironam-bokatra farany navoaka ny seni hoy ireto mponina ireto. Rehefa ohatra zany fa sy omenareo fidy vahoaka aleny fa kapifidy efa nareo mpanakarena zany moalasaka ao. Izay zany ngetetany vahoaka tia Berevo satria sy makasitraka ny omerana eo ay. Ilanim-bahoaka lasa satao lanim-bahoaka. Aleny zany defa izay miresako zay zany hoe rehefa sy tianareo vahoaka ifidy fa sy manasafidy de leny defa nareo mpanakarena mpanambola ihany ro mandahatra anazy ao defa iranona lasakitsika. Malahelo zany zay vahoaka noho ny safidinay ity na zanonareo nisy voasafidy noho ny izay zany nahatonga ny voasafidinay sy lany de eto zany zay vahoaka mitaraina aminao mpanova amizao fotoan'izao fa malahelo zany zay vahoaka ny Berevo sy Ranobe fa zay tsy hitadia ny karazany resaka atao hoe atao PDS ty fa ny tianay regny avao no apetraka amizay place tianay ny fidianana azy. Nateo azany tsy fanekena ny voka-pifidianana ny fanaovana fampiakarana ho fanoherana ny didy tsy natambokatra zany hoy izy ireo mbola nanjaka ny didiny pesandry nataony ny fitondrana Rajoelina teo aloha sy ireo mpiara-miasa aminy eny fotony nanjaka ny Ramatahora sy ny fampiasana ampitandro filaminana. Raha vao ny valim-pifidianana tamin'ny fitondrany Andry Rajoely de efa nitaky ny zo zahay vahoaka tato amin'ny commune Berevo nefa tsy nasian'ireo sira sy nasian'ireo dikany zany toko ka rehefa tonga izao fanovana vaovao zao de mangataka anao mpitondra amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao mba hijerakaiky anay ato amin'ny commune Berevo distrikany Mainty Rano. Zahay de mitondra faisana noho ny fitondran'olona io ka miangavy anao zahay président de république vaovao ao zao mba hijery akaiky izao zava-misy aty aminay commune Berevo zao fa tena manjaka ny tokamaso mbola misy elemany Andry Rajoely ato manao tsindry azo lenanay ka miangavy zahay mba hijery akaiky anao am'izao fanovana hoentinao zao mba hoentinao aty amin'ny commune misy anay koa. Ankehitriny miantony hijerena azy ireo amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana maefa ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoany ny fanavozana izao ny mponina amerenana ny rariny sy anajana ny safidy nataony angatahana ny hidinana ifotony hoy izy ireo tsy amin'ny mahatsy lanim-bahoaka ny ben'ny tanàna ao an-toerana ihany fa ataony ny ty farany orinasa mpianakaviana ihany koa ny commune araka ny fitarainana voaray. Kan'izay disadisa mpividianana izay atranisika bangana andritra ny fotoana lava ny toerany ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambody Dabo Maitsokely any amin'ny distrika Mandritsara no ny disadisa mpividianana amin'izao fotoana izao tranga evenina nasatrotra ny fakakevitra ny fotony oro vahoaka antony hitarainan'izy ireo ny hijerena manokana ny zava-misy any an-toerana hahafahana mandray anjara amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena ankehitriny kabainy loha. Atomboka eny amin'ny fokotany sy ny commune ny fakan-kevitra entina anavao ny rafitra eto Madagasikara amin'izao fikonandomy pirenena izao ka ny tompon'andrakitra eny fotony no hitarika izany raha ny fanazavany ministry mpanjakana misahana ny fanavaozana sy ny mpanolontsaina avo eo anivo ny fiadidiny fanavaozan'ny Republika ny Madagasikara nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly mangetaheta fanovana izay avokoa ny rehetra anisan'ireo efa niomana amin'izany ireto vahoaka ao amin'ny commune Ambody Dabo Maitsokely distrikany Mandritsara ireto ity commune ity izay lavitra indrindra amin'ny ilany atsimo andrefany distrikany Mandritsara ary mifanila amin'ny distrikany Andilamena faritra Aloatra Mangoro sarodalana sy anjakany tsy fandriam-pahalemany kanefa manana arena sy vokatra maro isan-karazany ity commune ity arak'izany ny anatsarana ireo sehatra sy ireo vokatra ireo no andrasan'ny vahoaka any an-toerana raha ny fanazavana voaray fa ny olana dia tsy manana mpitarika izy ireo raha ny fitarainana hatramin'ny nahavitany fifidianana ben'ny tanàna teo tsy mbola fantatra izy ireo hoe iza ny ben'ny tanàna any an-toerana. Tsy mbola misy ben'ny tanàna voatolotro izay napetraka ny fanjakana eto mbola agnatin'ny mpiadiva antony tsy fantatra atsika tsy fipetrahany eto amin'ny toerana tsy mahita zavatra midity
tsy mahita zavatra miboaka mampalahelo zany antsika vahoaka. Ny bureau-ny commune afondro hitatsika eto zany atsika vahoaka. Ny ampagnano copie betsaka agny amborondolo ny agnamboarana commune, agnamboarana zany copie zany. Vidiny copie egny amy 2 aligny 3 aligny afa agny mampalahelo atsika zany. Tsara nanterany tanàgna to na zahavo aketo na lakozinzitsika eto agny mary tsara hobidôny zay misy ilana atsika malahelo zany. Nanao etsika fanarana ireo vahoaka ao amin'ny commune Ambody Adabo Metsikely ka nanatona ny candidat iray tamin'ny fifidianana farany teo. Ity candidat ity izay voalazan'ireto vahoaka ireto tokony ho ben-tanàna satria lanim-bahoaka kanefa nilaza ity farany fa tsy afaka manao ny asa mahabe ny tanàna ny tenany na dia lany aza satria nisy ny baiko midina tampoka tamin'ny farany fa ny candidat Irmara no apetraka ho be ny tanàna. Fidianana nisy raha tsaradrariny tamin'ny bureau-ny de vote Tany Vrano keny vaty tao misy natatsitany pensa vaty na vitanay taratasy miaraka amin'ny délégué de candidat nanaovany délégué de candidat taratasy nalefa agny ambony nohon'ny raha tsy rariny natanjary PV tsisy nagnano signany délégué de candidat efatra fa ninazy ririky no nagnano signaidy PV amin'ny bureau de vote Vrano. Nahazo décision voalohany ndraiky fa zah tamin'le 20 janvier 2025. Nateo azy izay fisiany teny midina amin'ny fanirena ametrahany olona rajoelona izay hatramin'ny androany tsy mbola tonga namonjy bureau i olona voalaza fa be ny tanàna io raha ny voalazan'ireo vahoaka hatrany manoloana izay fa bangany toerana izay miantso ny fitondrana ametraka PDS ireo vahoaka any an-toerana raha toa ka mangataka ny andravana didina voaka ny tribunal administratif kosa ny candidat tsy miankina ny oresena tamin'ny alalany tsindry tamin'ny ora farany ity. Isan'ny fanavaozana petraka ny anao lara-pamena ny fampananana asa ny tanora amin'izao fotoana izao. Misy araka izany ny fanofanana arakasa ho an'ny tanora, mifanaraka amin'ny lasy mpanofanana matianina ahafahan'izy ireo mamala ny filan'ny tsenany asa sy miditra amin'ny sihatry ny ara-dalàna ihany koa. Tsara soarvelo. Saika mirona sy miditra amin'ny sehatra tsy ara-dalàna ny ankamaroany tanora ankehitriny indrindra ao anatin'ny asa famokarana sy fandrarana madinika. Manoloana izany mampiatra fanavaozana lehibe ny rafim-pampianarana eto Madagasikara ny ministera ny fampananana asa ny fanofanana arakasa sy ny FMFP na ny asa sy ny tahiry-pirenena momba ny fanofanana arakasa sy ny asa fiara-miasa mikendry fanovana hanampiana sy hanomezana lanja ny fampananana asa ny tanora. Amty indray mitoraka aty ny fiara-miasa dia mahasana mijery andreo secteur informel amin'ny alalan'ny fanaovana tombana mba ahafahana manome diplôme mari-pahaizana ho an'ireo misehatra amin'ny tontolo informel. Tokony mamaly ny filana eo amin'ny toerana anankiray zany hoe isika zany raha tsy filana amina fahaiza-manao takiny ny eny amin'ny sehatra ekonomika sy ny sehatra misy dia tsy tokony alefantsika zay efa mpifanaraka asa izay dia mino izay fa ny mpiofana zay mahavita fiofanana dia tokony ho tafiditra eny amin'ny sehatry ny asa na ihany koa afaka mametraka mamorona asa ho an'ny tenany. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta misy araka izany fanofanana arakasa ho an'ny tanora mifanaraka amin'ny lasym-panofanana iarana amin'ireo matianina sy sehatra tsy miankina. Sokajana asa 10 zany no anomboana azy amin'izao fotoana izao ary kasaina zany hoe misy mamokatra zany aloha 500 mpampianatra mpampiofana eo anatin'ilay izy dia mandaraka an'izay koa zany misy mpianatra hofanana any amin'ny 500 any. Zay zany manerana ny faritany eto Madagasikara zany le izy dia ny zava-dehibe zany anatin'ilay izy dia hoe mba hampanandanja ny fahaizan'ireo olona ireo sy ahatsara koa zany ny fahaizany mamokatra mba ahatsara ny fidiram-bola ao anatin'ny fianakaviany zareo ary ny ezana amin'izao fotoana izao dia hoe le apprentissage de qualité. Natomboka androany teny amin'ny Radisson Blue Ambodivona ny fampiofanana ary haritra herintaona raha ny fanazavana trany karazana asa misy 5 no ifantohan'ny fampianarana eo ambany fanarahamaso sy tantsoroky ny FMFP sy ny ministera ny fampananana asa ny fanofanana arakasa izay ahazoana certificat d'aptitude professionnelle.
izay ihany koa no entsika misento ao anaty dokam-barotra fovetivety fatana tovavy no vonoana tamin'ny fomba feno abiby natao Ambohimandamo Mamajanga. Eo ihany koa ny resaka fampanajana ny zon'olombelona amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Dimampolo taona ny ilanao. Taraiky le mail avec be ty tsisy connexion tiazy. Denise mosa tady lova mirany. Le bêtise anaovana recherche. Misotro rano ve hoany trondro e. Soko ve mariany zany. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila télécharge fiche fa trop be ty miaro torty. Faly risor sary rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va haingana any amin'ny asa tao akaiky anao. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles, jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo-zetiny. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Vonina hiatrika amin'ny fotoam-pahavaratra 5:22 4:22 ny Birao Nasional misana ny loza voajanahary. Nanomboka androany ny fizaharana hiatrihan'ireo loza any amin'ireo faritra 5:20 izay vao faritra mialoha andalova ny Rivodoza. Efa mipetraka ihany koa ny lamma hiatrihana sy andraisana andraikitra amin'ireo loza voajanahary hafa mety hitranga raha ny fanehoan-kevitra tamin'ity androan'ity. Kabainy loha. Raha toaka tany amin'ny faritra ihany no nanaovana ny fanazarana na ny exercice simulation hiatrehina tomba-avaratra teo aloha. Nianga teny amin'ny foibe ny Bureau National misana ny tandindomindoza sy ny lozana ny BNZRC teny avaratra an-tanimora eto Antananarivo zany amin'ny ity fiomanana tomba-avaratra 20 sy 20 sy 40 sy 20 ity. Aveo dia aparitaka amin'ireo faritra 5:20 izay efa voafaritry ny foibe famantarana ny toetry ny andro mialoha ho voakasika ny Rivodoza. Ny fandrindrana momba izany raha ny fanazavana. Hita ao anatin'io fanazaran'io ny fijery sy ny fomba fiasa ary ny tombatombana amin'ny olana mety hitranga. Ankoatran'ny Rivodoza izay efa vonina ihany koa ny stratégique hiatrehina ny loza voajanahary hafa.
groupe sectoriel rehetrarehetra dia manao ny simulation par rapport amin'ilay vinavina nomeny ny météo zay ao zany de raha mbola misy olana ao anatin'izay rehetrarehetra dia eo ny efa ezahana ovahana mba tsy hoe rehefa tena tonga tokoa ny loza zay vao amahan'le olana fa arak'izay le fanazaran'izay zany de ohatra zany hoe eo ohatra zany ny ao amin'ny abri de efa mijery hoe firy ny tente efa manao exercice amin'ny fomba fananganana an'ireny tente reny efa manao exercice le ny pitsopitsony rehetrarehetra amin'ny fandaminana ny fampidirana an'ireny olona ao anatiny ao reny amin'ny communication de efa mijery sady izy hoe ahoana ny fomba anentanana ny olona raha le fitaovana nampiasaina teo aloha ve mbola ao daholy amin'izao inona no tokony hatsaraina amin'izay resaka communication zay de ohatrohatran'izay koa ny prépositionnement iny moa zany efa tonga de mihitatra ihany fa raha mizoantsika amin'ny tenin'izao zany any amin'ny faritra eny de efa vonona amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGC amin'ny fametrahana n'ireny prépositionnement hiatrehantsika ny loza voajanahary reny. Nisy androany ny atrikasa fa namafisana ny fahaiza-manao nireo mpiantsehatra rehetra anatanterahana ny Grand Simex na ny fiomanana amin'ny fiatrena ny fotoam-pahavaratra. Ny Simex dia efa nazaran'ny tena lehibe iarahany rafitra sy ny komina mpandray anjara anatsara fomba fandraisana andraikitra amin'ny toe-javatra maika. Izany indrindra no nanaovana ity fanomanana ity mba azoana antoka fa samy mahafantatra ny andraikiny sy ny asa tokony ataony ny tsirairay ary mba azoana mijery mialoha ireo lesaka tokony ahitsy alohany tena fanatanterahana raha ny fanazavany tompony andraikitra. Distrika sy faritra maro manerana ny nosy no samy nahitana ity hetsika ity androany. Tsy hevina fa tombanana ny ray ka hatramin'ny 3 eo ny rivo-doza mety ahakasika mivantana any Madagasikara amin'izao fahavaratra izao. Manohitra ny hetsika fanakatonana ny orinasa mpanao vato ao ampare mahitsy ao anatin'ny commune Belbaka distrika Mahajanga faharoa ireo mpiasa izay miahany ho very asa ka mitaky ny jerena akaiky ny raharaha amin'izao fotoana izao. No amafisany be ny tanàna ny Belbaka nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety fa olona avy amin'ny toeran-kafa ireo olona manao ny fihetsiketsehany izay mampisavorovoro ny tanàna ankehitriny ny antsiprian'izay. Miteraka savorovoro ho an'ireo mponina ao ampare mahitsy nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny fisian'ireo olona nilaza ho iraka avy amin'ny présidence saika hanao fitsiriana ara-tontolo iainana tao amina orinasa mpanodina vato iray ao anatin'ny commune Belbaka distrika ny Mahajanga faharoa. Taorian'izay dia nisy andian'olona nanao fitakiny ny amin'ny fanakatonana io orinasa io noho ny antony ara-tontolo iainana. Tsy mankasitraka izany fanakatonana ny orinasa izany velively anefa ireo rehetra mpahazo tombontsoa ao anatin'ilay orinasa izay isany manome asa sy mamelona fianakaviana maro ao an-toerana. Olona izay mipetraka amin'ity faritra ity dia mpanao vato ny akamaroana ary koatran'ireo mpanao vato sy ireo olona mitondra ny fitaovana ampiasaina ato anatin'ny orinasa dia ato anatin'ity orinasa ity daholo ka tsy mankasitraka izay ary tsy manaiky mihitsy ny fanakatonana izay eretreretin'ny olona visy hanakatona ny orinasa ity satria ity ny orinasa ivelomana eto. Azo mirery mihitsy zay atao fokontany ampare satria no antony miasa daholo tanora atao aminay eny na dia fokontany ambadika aza hitako fa misy miasa ato ary mandray karama amin'ny normal. No mafisy ny ben'ny tanàna ny Belbaka fa ara-dalàna ny fisian'ny orinasa ao amin'ny farim-piadidiny ary tsy tokony isy araka izany ny sakatsakana ny amin'ny fiodina ny orinasa ao an-toerana. Ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambanivohitra Belbaka dia manamarina fa misy taratasy ara-dalàna ary nahafeno fepetra nahafahany nanokatra io société io le ao amparametsy zay reto taratasy zay manamarina zany ato amin'ny commune ary mandoa hetra ara-dalàna ato amin'ny commune Belbaka. Eto zao ben'ny tanàna dia miaro tanteraka io société io satria tombotsoa amin'ny vahoaka maro anjatony ny olona miasa ao anatin'io société io ary mamelona zaza anarivony angamba raha jerena. Entsekilany nanambara tamin'ny mpanao gazety ny Cool TV FM eto Mahajanga i maître Fialofa Rabe Masoandro mpisolo vavany izy efatra amin'ny rahalahy izay voatontonona amin'ny tiraraha ity raha ny loharanom-baovao avy aminy
dia olona avy ao an-tanàna ny Amparemahitsy ihany ireo olona izay nanao fitakiana amin'ny fialany ity orinasa ity ao an-toerana fa tsy araky ny vaovao miely hoe olona ny tanterina avy any amin'ny toeran-kafa. No mafisiny ihany koa teto fa efa tapitra ny andromaso nataon'ny gendarmerie pirenena tao amin'ny brigade terre tamin'izy 4 amin'ny rahalahy saingy mbola mandeha ny procédure judiciaire ary mbola à la disposition ny fitsarana sy ny gendarmerie pirenena izy 4 amin'ny rahalahy ireo amin'izao fotoana izao ary mbola eto ataptanàna ny Mahajanga avokoa. Nanambara ihany koa ity mpisolivava ity fa misy fanalambaraka ininana atao sy fanimbana ataon'ny manam-pahefana sasantsasany eto ataptanàna ny Mahajanga amin'ny iray amin'izy 4 amin'ny rahalahy ireo izay toe-javatra izao. No mafisiny araka izany fa tsy misy velively ny resaka hoe ibata ny milina fiasana ka hitondra izany any Antananarivo ireo olona ireo. Araka izany dia tsy manana olana ary tsy tokony iayay amin'ny asany ireo mpiasa ao amin'io orinasa. Amin'izao fotoana mampitobaka ny voankazo zao, tokony hanaraka ny fenitra ara-pahasalamana ny fihinanana ny voankazo, isoroan'ireo karazana aretina maro. Takina amin'ny tsirairay ankilan'ny fitandrona ny fahadiovana, manoloana ny loto sy ny fako mety hiparitaka. Momba ny zay voankazo sy manodidina azy indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana hita tsire amin'ity androany ity. Isan'ny voankazo mitobaka eny an-tsena amin'izao volana Desambra zao ny litchi, manodidina ny fiarabe 5 eo isan'andro no tonga eny Anosy mitondra ireo litchi avy any amin'ny faritra amidy eto Antananarivo sy ny manodidina. Mahalany 5 karaby eo ny mpivarotra iray. Manodidina ny iray hatramin'ny 3 kilao ny litchi vidin'ny olona iray isan'andro amin'ny ankapobeny raha ny nambaran'ny mpivarotra. Anosy maka de misy koa misy avy any Ambodivona koa zay maka. Io zany arakarakany. Misy 3 alina, misy 2 alina, misy 2 alina ny karaby. Arakaraky le qualité zany. Pavitria malagasy aloha ny malagasy mihinana e. Tena mihinana izy. Voankazo tsy hita mandavataona fa indray mandeha isan-taona toy izao ihany ny fahavokaran'ny litchi antony mahapetsaka amin'ny mpividy sy ny mpihinana azy. Ao ny mahalany 1 kilao no mihoatra. Zaho zao amin'izao fahavokarana zao sady mba mora le izy de isakarivo aloha zany mba mitondra eo amin'ny 2 kilo isakarivo eo ako satria mba mora de mba manararoatra kely. Eny malany moa na mbola 4 kilo ara fa mba hoe hafa mihitsy hoe kelikely tsaratsara zany. Ny tombontsoa azoko amin'ilay izy aloha zao izy mampafamy. Izy koa voankazo mandalo de eo zany mba tena itiavako anazy. Misy ny fianatra tokony arahana amin'ny fatra sy ny fomba fihinanana azy ho ara-pahasalamana. Mila tandrovana ihany koa ny fahadiovana raha ny fanazavana ny mpitsabo. Voalohany indrindra ny letchi tsy tsara hoanina raha mbola tsy mihinan-kanina ianao, indrindra le maraina iny. Tena aloha mihinan-kanina aloha vao mihinana letchi satria rehefa mihinana an'iny letchi iny ianao dia mety amin'ny hypoglycémie tapitapoka ny olona anankiray milatsaka be tapoka zany ny fatra amin'ny siramamy. Eo amin'ny olona diabetika mitandritandrina ihany satria mety amin'izy le misy mamy be loatra iny de rehefa vao nefa ny fantatra hoe mampidina tapoka ny tamin'ny glycémie ny letchi. Ny tsara fihinanana ny letchi dia na eo anelanelan'ny sakafo na aorinan'ny sakafo. Rehefa mihinana letchi koa de ny tena tsara de amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 raha be indrindra. Fa tsy ohatra amin'ny atsika mihinana tonga de atsasa kilao 1 kilao latsaka kely fihinanana zay le hoe consommer avec à manger avec modération. Ny letchi masaka ihany zany ny tena fihinana. Mitondra vokatsoa maro ny fihinanana litchi. Voalaza fa ny 7 isan-jaton'ny litchi dia rano. Mitondra hery fiarovana, manatsara ny fikorinan'ny rà. Ny ao amin'ny letchi de ahitana mahatonga apport calorique. Misy mamehery zany izy io. De misy ny glucide. Manara zany misy vitamine C, misy vitamine B6. Ilan'ny fo ny inona izy ty letchi satria misy potassium de misy cuivre. Zany hoe letchi io zany de manatanjaka atsika mamehery ny olona. Rehefa mahatsiaro reraka be de mahazo mihinana letchi atao amin'ny atony ny zavatra hoaniny. Manarak'izay ho amin'ny olona mivalana tsy mahazo mihinana letchi. Fa mifanohatra amin'izay ndray zany nareo le olona le mitohana lava, le tsy mangery lava tony le constipé de mihinana letchi fa manatsara ny. Mifanindry andalana amin'ny fitobaky ny voankazo eny an-tsena izay ankilany rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao ny fiparitahan'ny loto sy ny fako, mivangongo ny tabapako, misy ireo manara ny fako ny eny an-dalambe. Mila fitandremana sy fandraisana andraikitra
avy amin'ny tsiraray izany hisoroana ny firongatry ny valanaretina vokatry ny fiparitahan'ny loto sy ny fako. Tokony samy tompona andraikitra amin'ny tenany aloha ny olona rehetrarehetra hoe mity mandoto dia tokony tsy hariko eny amin'ny arabe ny anazy zany ny fakoko, tokony tsy ho hariko eny ny otako amin'le letsy fa mba zany no misekirize ny tenako amin'le lafin'ny fahadiovana manokana, tsy etehitra olo-kafa mihitsy afa za zany mba metehitra anahako ihany amin'ny resaka fahadiovana. Zay ivona tsara ny vokatra tamin'ity taona ity, manodidina ny 2 alina taona ny vokatra kendrena ahondrana any Eropa. Lafomba hafa ny tsy fanajana ny zo fototra ny firongatry ny herisetra, ny tsy fanajana ny zo amin'ny lafin'ny fampianarana sy arakasa. Ireo no isan'ny tranga maro ahitana ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto amintsika, ireo mpitsihatra ao anatin'izay fiarovana ny zon'olombelona zay. Mila ezaka avy amin'ny rehetra ihany koa raha ny fanazavana ny fampanjakana ny fanajana ny zon'olombelona izay arovany lalàna ihany koa. Rina fitiavana. Tolona mbola tsy vita fa mila anaovana adisika sy ezaka hatrany ny fitakina momba ny fanajana ny zon'olombelona manoloana ireo zava-mitranga ankehitriny. Raha ny nambarany ONG iray pisehatra amin'ny resaka ny zon'olombelona, miseho amin'ny endrika maro samihafa ity ny tsy fanajana ny zon'olombelona ity maneran-tany. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, ny trangana tsy fanajana ny zony ankizy eo amin'ny fampianarana, fitsaboana, ny lafiny arakasa. Eo ihany koa ny herisetra isan-karazany izay ahitana taha ambony amin'izany fa nitsikitsahana ny zon'olombelona izay. Ny 520 isan-jato ny aran'ny herisetra ihany no sahy mitoroka raha ny tranga voarain'ity ONG iray ity. Manodidina ny 470 taona ka hatramin'ny 530 taona ny ankamaroany sokajin'olona tonga mitondra fitarainana momba ireo tranga tsy fanajana ny zon'olombelona amin'ny lafiny rehetra. Raha ho an'ny mpianatra fotsiny ohatra zany dia mbola maro ireo hoe voatery mandao ny lakilasy ny zatovovavy tsy afaka mianatra noho ny éloignement géographique zany eo amin'ny ohatra hoe ny lycée dia tsy afaka mianatra ny vehivavy fa ny lehilahy no avela handao ny ray aman-dreny mianatra fa ny zatovovavy dia voatery ajanona mianatra. Eo ihany koa rehefa trano tonga eto an-drenivohitra dia mbola hiaran'ny herisetra matetika kokoa exposé kokoa zany ny zatovovavy izay lasa sandaina amina firaisana ara-nofo ny fahafahana mahazo diplôma, ny fahafahana mahavita fianarana, ny fahafahana miditra amin'ny asa. Dia zany rehetra zany dia toerana dia zay zany le mbola takina foana. Manoloana ny fitakina ny zo fototra fisitrahana jiro sy ny rano manokana izay nitarika tolom-bahoaka teto Madagasikara ny volana septambra teo. Tsy mbola mahafapo ny fampisitrahana ary mbola ambany ny tahany fisitrahana jiro sy rano eto amintsika. Karariny ny fitakiany vahoaka. Tokony ho atao laharam-pamehana arak'izany ny famaliana ity fampisitrahana jiro sy rano ity na eto an-drenivohitra izany na any ambanivohitra ho iatrany ny fanazavana. Mbola maro ny any ambanivohitra zany no mbola miaina amin'ny jiro pétrole, miaina amin'ny labozia. Nefa hitantsika fa dia nahery vaika zay fitakiana zay ho an'ny an-drenivohitra rehetra zany manerana ny Madagasikara. Dikan'izay dia mbola mitohintolona satria ny 20 isan-jaton'ny mponina dia mendrika isitraka an'izay herinaratra ataontsika avy amin'ny jirama zay. Raha mijery indray tsika ny eo amin'ny fahafahana misitraka ny rano fisotro madio dia mbola amin'ny toerana renivohitra ihany koa no misy an'ireny infrastructure sociaux de base reny dia mbola takina zany ny ahafahan'ny olona misotro rano araka ny tokony ho izy. Eto Antananarivo tsika amin'izao miresaka izao dia mbola rano mavomavo no mivoaka avy any amin'ny popin-drano. Dia zany rehetra zany dia tsy mametraka an'le zo fototra isitraka amin'ny fahasalamana. Ny 10 Desambra 1770 no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny andro manderan-tany ho an'ny zon'olombelona. Isan'ny nankalaza izany ny ONG teny anoloany Kianja Barea Mamasina. Nisy ny hetsika fanentanana sy fanabeazana momba ny torolalana tokony arahana manoloana ny trangana herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy. Tovolahy iray voalaza kasan'olana zazavavy kely efa taona no saika nanaovan'ny fokon'olona fitsaram-bahoaka teny Tsiadana. Nanao fitokonana sy nandoro-kodiarana teny Mandrosoivato ireo mpiasa ny vondrona Sodiaty Androany noho ny fangejana ny volan'orinasa santionany ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV ireo tamin'ity Androany ity. Ndao arahantsika ny antsiprian'izay. Ireto indray ny vaovao nisongadina hita tao amin'ny pejin'ny vaovao ny Kolo TV Androany. Tovolahy iray voalaza fa saika anolana zazavavy kely efa taona no saika nanaovany ny fokon'olona fitsaram-bahoaka teny Tsiadana ho Malarivo. Nilalao teny amin'ny abribus Akatso ireo zazavavy ka no tambatambaziny ity tovolahy ity ary netiny tamina toerana mangingina tao amin'ny faritry ny Université Antananarivo raha ny fampitam-baovao.
ny fanenjehan'ireo taxi moto teny antoerana ity lehilahy ity ary tsy namelan'ny olona raha tsy tratra nentina namonjy ny fitsaboana kosa ilay zaza. Fitokoana ny mpiasan'ny Sodiat raikitra ny dorokodiarana ka tapaka ny lalana talata maty vato. Resaka karama no antony mampitokana an'ireo mpiasa araka ny nambaran'izy ireo. Tazona nandamina teny ny mpitandro ny filaminana mariana fa misy mpiasa manodidina ny 4,000 ao amin'ny orinasa io. Sarina teny Ambodivohindava Sabotsinamena ny lehilahy sandoka ho mpiasa ny Jirama. Tafatsoka kosa ny namany iray. Fitarainana avy amin'ny mpanjifa no nahafahana nanao ny velam-pandrika ka nahatratrarina ity olon-dratsy ity. Saika hanongotra ny kaonteran'ny mpanjifa ireto olon-dratsy ireto noho izao trahatehaka izao. Efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana ity mpisandoka ity amin'izao fotoana izao. Nesorina amin'ny asany teo amin'ny malefitra fahatelo ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ambonivohitra Morondava azy. I Feterson Andria Tsitoaina fantatra amin'ny anarana hoe Fetra. Ny fitoviana endrika misy eo amin'ny Fetra sy ny filohan'ny Repoblika teo aloha Andry Rajoelina no isan'ny antony voalaza fa nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Mariana fa ny ben'ny tanàna ny Morondava dia voafidy tamin'ny vondrona IRK. Manahy izy ireo sao animba ny fitondrany ny fiaraha-miasa amin'ny Fetra ka nanosika azy ireo andray io fepetra io. Iverina vetivety any Mahajanga sika ao anatin'ity trangam-piarahamonina manaraka ity. Nahitana fatana tovavy novonona tamin'ny fomba feno abibiana. Natao tao ambany fandriana tamina tokantrano iray tao Ambohimandamo Mavakiparitra voalohany Mahajanga omaly. Tokony tamin'ny Enora sasany ariva mpianatry ny oniversite ny Mahajanga manaraka ny lalam-piofanana ekônomia io hita fa tio Anjaroperakolo Mahajanga. Vatana mangatsika ana tovavy nofatorana tongotra matanana nosaromana sy nofatorana mafy tao anatina arona saseny lohany ary miboridana ny tapany ambony. Io no novantana ny vadiny tiranga tompotrano ity ny ariva ny alarobia 10 Desambra atao ambany fandrinan'izy ireo tokony tamin'ny enora sasany. Aterana ny nahitany ny zavantranga raha ny fanazavana. Ale izy tsy izao nahitan'le izy fa madamoko avy niasa zany. Efa avy niasa izy zany toko anatin'le trano dia anadiodio manko izy aloha nandoky. Da anaty izy mamafa ve izy mamafa ambany kobany nahita le meso latsaka misy meso zany tao amban'le kobany. Dia gaga izy ahoana moa fandehanan'le mesonay ihany satria mesonay tsy mipetraka ambany kobany. Dia nitsikilika izy dia efa natazana an'le faty izy tonga dia nilefa izy. Dia nanantona olo izy, nanantona le kamaradiny tatiky. Izy anaty mbola miresaka amin'ny kamaradiny sady mitomany. Za na avy bokany za avy miasa bokany zany nanontany ino problème ino mampitomana izy zany eritreritry ambarany hoe za zany le namono tena. Teny moa izy zany fa misy rana misy zaka ambany kobany tsika ao. Misy ina misy olona ambarany ao nambarany. Dia boko moa niantsoantso olo tao manodidina teto andao mba zavatsika ano zany. Dia nizavany atary le izy misy faty zany le amban'le kobany. Zay moa tsy nasaky mikitika moa dia le miantso fokotany dia miantso an'le bemasy polisy. Niandry ireo manam-pahefana isantsokajiny araka izany nanao ny fizahana teny an-toerany ka teo no nafantarana fa i Felicia tovavy mpifanila vodirindrina amin'izy ireo ihany ity nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana ity. Raha ny fahitana anazy dia voalohany aloha zany hoe akta avy any amin'ny olona hafa satria nifatotra ny tanany sy ny tongony tao ariana zany. Dia hita koa misy koa na hoe nisy kapoka nahazo azy teo amin'ny masony teo amin'ny andriny. Fa ny vatany rehetrarehetra dia tsy nahitana ratra aloha dia raha nijerena koa hoe nisy ny ataoko hoe fanolanana dia tsy nahitana an'izany koa zany raha ny fijerevany azy teo. Fa kosa atao hoe anatin'ny kategoria na mort violente zay ny filaza azy ary hoe iza ny navandoza dia mbola mipetraka ny fanontaniana ary eo daholy ny police judiciaire eo ny solitenany fokotany izahay avy ato amin'ny Bemasy sokatra ny fanadihadiana sokatra ny ankety satria anatin'ny atao hoe tranon'olona misy mipetraka ny ambadika dia tsy maintsy sokafana ny fanadihadiana amin'izay hoe misy olona mipetraka manodidina nefa tsy naheno ny zava-misy ve. Raha ny loharanom-baovao dia miala maraina ao an-trano mandeha miasa any Belbaka ny fofombady ilay tovavy ka tsy mody ao an-trano raha tsy ny ariva ary tao anatin'ny ranomasy tanteraka no naharenesany ny zavantranga. Nandritra io fotoana io ihany koa
dia tsy karitra ity farany fa nanjavona tao an-tranon'izy ireo ny vary fotsy ny entana madinika maro samihafa sy ny findain'izy ireo. Mpianatra taona fahadimy manaraka ny lalam-piofanana ekonomia eo anivon'ny UGM ao amin'ny Universitény Mahajanga antsoina hoe Félicia Armand Jaozandry 7 taona avy any amin'ny faritra Nosy Be iny izay manomana fanohanana voka-pikarohana atoato ity nisy namono tao Amboamandamina vakiparitra voalohany eto Mahajanga ity. Misokatra araka izany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any Androany. N'aiza n'aiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tokoka. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.